Makasitraka anao ary tompoko lasy tompoko vavy manaraka hatrany izao fandaharana vokarina eto amin'ny sioka izao fandaharana politisy no arahinao manasantsika rehetra anaraka izany hatramin'ny farany ato anatin'ny fandaharana androany no anasantsika ny vahiny Ramatoa Maskolamaly solombavambahoaka voafidy tany amin'ny distrikany Tsiombe miarahaba anao tompoko miarahaba nareo eto amin'ny sioka ary miarahaba ny teknisiana miarahaba nareo koa eto ihany koa Andriamatoa Niaina avy amin'ny Fresa Monim-pirenena miarahaba anao tompoko miarahaba anao ravaka ary miarahaba ny vahintsika Ramatoa député voafidy ao Tsiombe miarahaba antsika mpanaraka rehetra any amin'ny haino amanjery iroso avy hatrany isika ao anatiny izao fandarana izao Ramatoa Maskolamaly ao anatiny fanomanana tanteraka ny fifidianana andro vitsy izay no nivoaka ihany koa ny daty anatanterantsika izay fifidianana izay manahoana tokoa ny fahitanao ny endrikendriky ny fifidianana izay hoatrehantsika atoato marina tokoa zay fa mamerina ny fisaorana aloha ny tenako zay nasainareo eto amin'ny ty fandaharana politisy voilà donc misaotra amin'izay fanasana zay mahakasika ny raharaham-pirenena fa indrindrandrindra ny mahakasika ny fifidianana izay marina tokoa fa efa ataoko hoe ny valideny gouvernement ny date izay proposition nomeny CENI izany hoe ny premier tour izay atao amin'ny 9 novembre dia ny deuxième tour izay atao amin'ny 20 décembre atao hoe manahoana raha jerena amin'ny ankapobeny ilay izy ohatrany hoe zavatra tampoka satria ny fifidianana dia zavatra tsy tokony ho tampoka antsika mihitsy ny firenena indrindrandrindra fa ny mpitondra fanjakana tsy tokony ho tampoka satria efa voafaritra sahady hoe isaky ny 5 taona dia voafaritry ny lalam-panorenantsika hoe tsy maintsy misy fifidianana izany hoe dia tokony tsy izao no tokony efa hoe hikarakarana an'izany fa efa tokony efa voakarakara dia ny mialoha hoe raha hisy ny fifidianana dia inasiana daholo ny filana inasiana daholo ny zavatra tsy maintsy atao fa tsy hoe koropahana le izy dia le resaka mikoropaka mihitsy izany no hitako ohatrany hoe mampisavoritaka olona le izy satria na ny lisy mpifidianana raha ohatrany hoe mbola tsy arrêté ny fitaovana eny anivony any amin'ny commune sy ny fokotany izay handatsaham-bato ara mbola tsy tokotaniny dia izay no ny vola hoentina hiatrika an'izany zavatra zany mbola tsy mahazava hoe feno hoe mivola izay ny takiny CENI izay eritreretina anatanterahana an'izany hatramin'ny farany zany rehetra zany no hitako mampisavoritaka olona iny koa moa zany mbola mivoaka koa ny hoe 400 tapitrisa ariary ny caution dia vao may misavoritaka ny olona napetraka izay hoe caution 400 tapitrisa ariary 2 miliara niteraka resabe moa io hoe tsy izay rehetra te hirotsaka hofidiana no tokony mirotsaka ianao nametraka ny hoe lasa tsy misy fitiavan-tanindrazana fa vola manahoana mety fahitanao an'izay amafisiko izay teniko izay satria izao raha jerentsika ny fifidianana tamin'ny 2018 dia nifaritana ny lalàna amin'ny fifidianana tamin'izay fotoana izay 2018-008 izay nylaniana tao anivon'ny Assemblée nationale ny faritana tamin'izay fotoana izay fa 50 tapitrisa ariary izany hoe 50 millions d'ariary 250 millions de francs no anaovana an'ilay fifidianana filoham-pirenena io dia jerentsika koa raha tamin'ny 2013 ny caution izay nalohan'ny solombavambahoaka satria nilatsaka ny tena koa tamin'ny 2013 ary lany soamantsara dia 2,500,000 francs zany hoe 500,000 ariary ny caution ny filatsahana ny député zany rehefa natao ny 2018 raha ny 50 millions d'ariary ny présidentielle lasa 5 millions d'ariary ny any députation hitanareo amin'izany fidangany ary amin'ny 2,5 millions tonga dia ary amin'ny 550
5 millions d'ariary tsy haiko hoe 4% zany a dia ny ahiko manko raha izao hoe 200 millions d'ariary zany hoe 1 milliard lafiny anankiray le tiako teneneto a tsy maintsy hiakatra par rapport amin'io koa ny any députation ny any communal zany hoe raha io zany tombatombanana hoe 20 millions d'ariary ny any députation dia ataoko hoe district firy eto Madagasikara ny candidat zay hanana an'izay possibilité zay raha ohatra ka efa voafaritry ny antoko ngeza be zay possible manana no entimanana no afaka handrotsaka candidat ary possible ho candidat unique ny ao anatin'ny district anankiray izay ny souci tokony jerentsika mianakavy tokony mijery lavitra zany tsika tadiditsika tsara fa ny élection farany teo misy commune tsy nandrotsaka candidat izany hoe misy commune tsy manana maire misy commune hatramin'izao tsika miteny zao mbola PDS zany rehetra zany tokony hodinitsika mianakavy faharoa ny fametrahana an'io 200 millions d'ariary dia zavatra anankiray koa hoe ohatrany hoe resabola le izy fa tsy resaka hoe misy hevitra zao hoentinao dia ataoko hoe velabelarinao ny vahoaka malagasy hoe reto manana an'reto hoentiko eto aminareo mety aminareo ve fa ity ny tiako hitantanana amin'ny firenena hevitra zany ny tokony hiady fa zao zany mbola hoe miseho foana le hoe zay manambola zay manakatao no aoka hifaninana zay zavatra zay zany mbola mieritreritra ny hoe mbola ho zava-doza noho zao ihany antsika zao ny zavatra isy avy eo satria ny olona mandany ny volana eny amin'ity fifidianana aty dia hirécupérer an'izany izy rehefa tonga ao amin'ny fitondrana imbonako hevitra izay teninao zay ndry Ramatoa masoko lamali satria fantatra tokoa fa tena mety manena ny farisian'ny olona ilatsaka ho fidiana ny fanaovana n'ilay vola lehibe loatra ary avo loatra ary marina koa ny teninao hoe tsy voatery hoe ny antoko vaventy ihany ny tokony afaka manolotra candidat ho fidiana amin'ny filoham-pirenena salam'izao fa na ny candidat madinika ary satria itsika tokony mijery ihany koa n'ilay fifidianana fitaritana ny firenena amin'ny fomba lavitrezaka kokoa ka ilay hevitra zaraina tokoa ny tena tokony mitombona fa tsy le hoe ny fananana vola ary iny moa zany lasa fatotra amin'ilay mety ho kolokolo ho avy amin'ilay mpitondra rehefa avy eo satria andeha indray zany ny fanakalozan-kevitra isan-karazany hitatavana mpamatsy vola avy any velany hitatavana mpamatsy vola hafa ahafahana mameno an'ilay caution 200 millions d'ariary na 200 tapitrisa ariary dia iny hitako hoe toviazantsika zany zay fomba fijery zay fa ianao raha ao anatiny ataoko hoe manohana ny fitondrana nisy tsy nisy fampiresahana ve ny fanapaha-kevitra ohatran'io miaraka amin'ny gouvernemanta zay misy tariantsika satria tsika ny olom-boafidy ao anatiny sa hoe fanapaha-kevitra n'ireo anatin'ny gouvernemanta manokana dia tsy maka ny hevitra ny olom-boafidy ao anatin'ilay manohan'ilay fitondrana ilay gouvernemanta amin'izay fotoan'izay misaotra amin'le fanotaninao misy ny aina voalohany aloha tiako tsy pihina kely ny tenako indépendante zany hoe mahaleo tena ny latsaka ho fidiana tamin'ny 2013 mahaleo tena 2018 teo mahaleo tena foana zany hoe malalaka ny tenako ny amoaka ny hevitra misy nefany ireo sombavambahoaka zay IRD misy fa za zany teo dia hoe nanohana foana amin'ny fitondram-panjakana ny GPR ao anatin'ny groupe parlementaire GPR zahay zay ataoko hoe faharoany hery ao anatin'ny assemblée nationale zany ary nanohana ny ataoko hoe ny lalana zay eritreretiny le filoham-pirenena hitondrana ny firenentsika fa kosa le izy zao fifidianana zao zany raha ny tena marina dia araka le teneniko teo hoe tokony nisy dinika zany tokony nisy fifanankalozan-kevitra na dia ataoko hoe ara mba
hampisan'le filaminana eto amintsika satria aza adino ane ary zay foana no zavatra resahako itsika tsy tokony mifandray hoe mpifahavalo fa tokony mifandray hoe mpifaninana raha mifaninana zany de tokony zavatra kendrena aloha voalohany indrindra ny aloha ny mandritra sy ny orina indrindra ny orina ny élection mba tsy hampisan'izay korontana zay eto amintsika satria efa marefo le firenentsika zany hoe raha ny tamiko raha za teo amin'ny placen'ny zareo zay tsy ho eo amin'ny placen'ny zareo ny fitondrana zany fa indrindra ny filoham-pirenena Andrazoela de tokony ny antso izy ny antso ny mpisehatra rehetra izy de nantany ny hevin'ireo mpisehatra reo hoe inona moa ny antony saika natao hoe 1 milliard d'ariary ony io caution io azonareo antsaina ve zany 1 milliard d'ariary fa ohatrany hoe nanontany hevitry ny ACC nanontany hevitry ny CENI de avy eo niverina le izy de hoe 200 millions d'ariary ny afarany de zay zany no midika hoe tsy tokony hoe olo-tokana no manapaka an'le izy nefa zavatra iarahana zay tiako tenena hoe tokony nisy fifanakalozana teo amin'ny mpisehatra rehetra hoe mety vety ary raha mety ty hatao inona moa le vola hatao inona le vola 200 millions d'ariary no anaovana caution amiko ny caution de symbolique raha ohatra olona anankiray latsaka de tokony hoe misy vola aloha fa tsy hoe vola atao fitadiavam-bola eritreretontsika tsara nge raha ohatra tamin'ny élection farany teo hoe 30 mahery ny candidat de calcule eo am'izay zany any amin'ny ataoko hoe presque 40 milliards zany ny vola mipetraka ao de ho aniza satria raha tsy mahazo 10% le candidat anankiray ary tsy hahazo 10% daholo ny candidat rehetrarehetra mino fa mety anankiray fa raha fahabeny anankiroa ny hahazo 10% de omena an'izy ary le vola hanontana itentsika hoe hanontana bilete tokana fa ngany candidat tokony miantoka an'izany fanjakana tokony mandray antanana an'izany de zany eto amintsika tsy mitovy amin'ny any ivelany hoe raha misy ny nino moa ty ny mpanohitra de tokony hoe misy vola mitokana ho any zany eo amin'ny kitapom-bolam-panjakana zay ny fijerevako azy andro vitsy moa zay no ny farana ny fivoriana ara-potoana tena nivon'ny anteny miram-pirenena raha iresakitsika ny lalàna mifehy ny fifidianana izay tsy voaresaka mihitsy tao anatiny izay fivoriana ara-potoana izay ianao solombavam-bahoaka mety hoe manahoana ny fahitanao amin'ny ankapobeny ireny toejavana izy teny amin'ny anteny miram-pirenena ireny voalohany indrindra za aloha de tena ialako tsiny mialatsiny raha iresaka nyty zatra tiako resahana ty satria zao ny vola ataoko hoe vola mifanjakana moa firesahana azy nefa volam-bahoaka le izy raha miantso ny solombavam-bahoaka ny anteny merarotonta mifanjakana satria iny efa ao anatiny ino moa ty efa ao anatiny règlement intérieur ny Assemblée nationale hoe mivory indroa isan-taona ny antony ivoriana indroa isan-taona dia misy dikany misy efa voafaritry ny lalàna hoe ny fivoriana voalohany amin'ny mois de mai io zany volana may talata faharoa ny volana may de andinihana ny fanitsina ny tetim-bolam-panjakana voalohany aloha zany andinihana ny fanitsina ny tetim-bolam-panjakana faharoa de amin'io fotoana io no ahafahana misy hoe rencontre amin'ny gouvernement zany hoe misy échange misy fantanina hoe aiza zao le zavatra nampantanina rehetra zay ny tena tokony ho izy zay ny base ny le fivoriana aloha ny ankoatran'izay mety misy lalàna miditra eny antsefatsefany eny lanina ratifiena sy ny karazany fa io ny base ny fivoriana ny alako tsy ny teo aloha de zao inona am'ireo zavatra nakoroa zava-dehibe tokony antony fivoriana ireo nataonay tsisy sady tsy nijery ny tetim-bolam-panjakana izay tokony nahitsy zahay zay hitantanana hamenona ny hiandrasana zany ny hatraty amin'ny mois de décembre izay hidirany tetim-bola holanina amin'ny 2024 sady tsy natao zay nefa koa tsy natao koa ny rencontre amin'ny gouvernement sadasada be le izy de hoe inona zany ny antony nandanina iverenako le teniko teo hoe mandany ny volam-panjakana tsy mora nge mampiakatra ny solombavam-bahoaka ty na ny andamin'ny tena ny resaka frena ny retraretra maninona tsy nivitaina le asa faharoa manaraka an'izay ary raha ohatra koa satria hoe année électorale tsika zao
fotoanany tokony anaovana fifidianana farafaharatsiny mba nandinika ny lalam-pifidianana zay amin'ny tanany le hamitana zay fifidianana ifandimby zay ohatra etsika eo manina tsy mba natao zany ny zavatra ao de hoe ny mazy ny assemblée nationale de hoe ny lotona satria karazana hoe efa marionnette zahay zany efa marionnette za de tena tsy haiko na indray mandeha na indroa no niseho tao satria na ny fijoroako ao ohatrany hoe tsy sidika ny antony ijoroako amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka na fa ny ataoko de aleoko indrindra koa moa fivoriana ny fandimy nataoko any ivelany maheno koa nefa ny za zao vao tonga afako maly de maheno eto hoe mety hisy extra zany hoe fivoriana tsy ara-potoana zay hatao mbola tsy fantatro ny fahamarinany fa andiniana inona ary zao ve vao andinika ny lalam-pifidianana efa somary tara ihany de hoe ny fahinona azy de hoe andiniana n'le code de nationalité satria iny koa fa saika niditra tao amin'ny antenne mera-pirenena fa tsy fampiresahana tao tsy nisy lalàna ny voaka zany nandritra n'ilay fivoriana faharoa teo fa de mety nisy lalàna majinijinika tao zany nisy lalàna mahakasika ny resaka arenan-kibontany ny minina moa zany natao ao iny de za tsy de nivory zay ny alako tsy de voalohany satria ny zavatra tena hoe tokony ho natao tsy nataonay de zay ny tsy mampety azy fa raha atao kosa hoe ivory tsara-potoana ny solom-bavam-bahoaka de hoe andinika ny resaka code de nationalité za mino fa tsy de ataoko hoe maika manahoana ny andiniana zany code de la nationalité zany satria efa lalàna efa nandalo teo aminay ne zany manina tsy ndinina tsy nivitaina fa ny azoronena le izy manina androany no atao hoe maika ny andiniana azy ohatrany tsy mitombona le izy za mino fa tsy zany angambany no antony antsona tamin'ny vao nanomboka ny taona efa somary re ianao nanao fanambarana ny hoe anisany rotsaka hofidiana ho filoham-pirenena raha to ka tsy misy vehivavy milatsaka mbola voatazona ve izany amin'izao fotoana volana vitsivitsy natanterantsika ny fifidianana izay marina tokoa zany tany Afrique du Sud ny tenako Johannesburg tena marimarina kokoa no ny teny anio hoe raha ohatra ka tsisy vehivavy mirotsaka de mba hitondra ny teny vehivavy na de hoe hitondra ny teny vehivavy fatatsika tsara fa mandeha amin'izao tontolo izao mihitsy satria tsy eto amintsika Madagasikara ihany no miady ny zony vehivavy ary tsy eto ihany no miady ny mba hoe handraisany zany vehivavy zany andraikitra eo amin'ny firenena misy azy fa ady iarahana io maneran-tany ka mandeha be ary mifandresy lahatra amin'ny namana rehetra ary mivory amina leader femme leader politique manerana an'izao tontolo izao farany teo tany Bruxelles ny tenako nivory mandritra ny roa andro mahakasika ny mihitsy ny mahakasika an'le hoe ahoana ny fomba fampandraisana anjara na andraikitra ny vehivavy eo amin'ny firenena misy azy de inona sakana inona mety sakana inona mety olana inona ny obstacle mety hoe tsy ahatongavan'izany satria mahatsapa andretrarehetra fa raha mbola hoe hery-tokana no mitondra ny zavatra anankiray eo anatin'ny firenena anankiray de mbola misy hery voailika ny ao anatiny de hoe ahoana ny fomba handanjana an'izay mba samy mitondra ny lehilahy sy ny vehivavy eto tsy misy miady hoe aleo ny vehivavy rehetra mitondra ny zavatra rehetra fa hoe mifandanja rehefa avy eo nataoko iny resaka iny tany Afrique du Sud be da be amin'izay na eno aniny ny rehetrarehetra ny mpitantana association ny mpiara-miasa na ny any ivelany io na neto atoerana hoe asory io conditionao io ny condition nataoko hoe sous condition le izy fa hoe raha tsisy vehivavy milatsaka asory io fa andao anao mirosoanao fa hanampy anao zahay am'izao tsika miteny zao mitsangana ny plateforme AMM zany hoe avotantsika miaraka Madagasikara plateforme izy io misy association eo amin'ny 7 ny ao anatiny izay nitovitovy fomba fijery hoe ahoana ny anavotantsika miaraka Madagasikara zay ny base ny fanaovana politika amiko de hoe mijery ny développement na ny firenena zay misy anao karaha hoe manao politika anao fa hoe
politika na politiciana hoe atao fotsiny mahalany fa lany anao zany de tsy mijery hoe inona ary ny lesoka nataon'le teo taloha ka nahatonga ny firenentsika mbola eto tsy vitany hoe eto amin'ny hoe nijanona amin'ny toerany ihany fa ny emitra de zay lesoka zay no iezahanay no mitady azy ary am'izao mahafantatra zany zahay fa ny bazitsika no tsy mipetraka i bazy tsy mipetraka tiana ho tenenina eto de hoe raha olombelona manana tokatrano anankiray zany hoe fianakaviana iray de tokony farafahakeliny manana an'ireto zavatra minimum zany 4 petraka anatina tokatrano misy toa zany misy tafo zany hoe petraka anaty trano izy afaka mampianajanaka afaka mitsabotena de misakafo zany zavatra zany eo mihitsy no tiako anampiana ny fanontaniana satria ianao nilaza teo hoe isan'ireo andetoko hoe nanona ny lalakevitra nentin'ny Filoandro Rajoelina de nilatsaka tamin'ny amin'ny maha indépendant raha tsy miankina ary ny fahafantarana n'izany hoe district any Tsiombe zany de isan'ireo district sahirana ihany eto Madagasikara na any amin'ny faritra atsimo amin'izay mbola sahirana de mbola isan'ireo sahirana mafy ahoana ny fahitanao ny zavabita ny fitondrana ankehitriny sy ny hoe ataoko hoe andraikitra ny raisinao tao anatin'izay ozy ianao hoe fihemoran'izay zany raha ny district any Tsiombe manokana za zany eto marina fa solombavam-bahoakany voafitany Tsiombe fa solombavam-bahoakany Madagasikara i Tsiombe ny azoko tenenina hoe ny tombony amiko de satria indépendante afaka miresaka ny député namanay zay IRD rehetra de tsy afaka miresaka ny hoe zavatra marina ao amin'ny assemblée fa eritreretina hoe lasa tafiditra ny amin'ny mpanohitra mampalahelo le izy satria zahay mifampiresaka zahay samyzahay de narongeky mba afaka miresaka an'io fa zahay tsy afaka miresaka an'io de zay zavatra zay nefa lesoka anankiray hoe ohatrany hoe miala aminao ny maha hoe mpitondra teny le district misy anao ka hitaky ny zavatra maharary an'le district anao ny anahy de tombony afaka miresaka misy zavatra mba azo eritreretina mba azo atao hoe zany nisy tombony ho an'ny Tsiombe misy moa zany le fanampiana fa ny akamarono fanampiana avy any ivelany fa misy fotodrafitrasa zay ny filoam-pirenena tonga tany tamin'ny tsy haiko efa 3 taona lasa angambany izay raha tsy diso raha tsy 2 taona lasa nampanantenanay izy anamboatra bureau commune ny avocapo anamboatra hôpitaly anamboatra la classe ny hôpitaly moa zany tsy afaka tena mbola tsy hita mihitsy ny tokotany fa le bureau commune no nisy entreprise na azo azy de nisy an'le système zay nataony zareo am'le lancement na marché public de natao 20% 80% natao hoe 20% ny tranche ferme de misy tranche conditionnelle zany eo 80% vitany le entreprise ny 20% voapaye izy mivolany miandry ny OS ny 80% fito volana théorie izy mahazo an'le OS fito nandroso ihany ny asany eo ataotsika hoe eo amin'ny 40% ny asany ataony izy voatery tsy mety nijanona satria vizana faorina zay nazahoany OS zay niakatra be ny vidin'entana rehetra rahantsika mahita ny vidina ciment lasa raha ohatra ny 125 000 francs tafiditra ny amin'ny 300 000 francs mihitsy ara tamin'ny fotoanany ny rehetrarehetra ny fitaovana fanaovana trano de nangataka mba hoe ampiakarina kely ny budget andriana tsy afaka nampiakatra an'izany fanjakana fa hoe io ny vola de io ny tsy maintsy amitana an'le asa de ny entreprise matahotra satria fantany fa tsy ahavitana an'le asa le vola misy izay tabela 80% de eo zany mipetraka eo ny asa am'izao misy bureau police zay efa hoe natsangana tao Tsiombe tapitanana ny teneniko eto efa natsangana mihitsy io bureau io
fa za sendra mandalo mijery ny asa tany Fokapo mandalo satria lalana makany amin'ny commune anankiray Fokapo io nananganana azy io rehefa hitako le izy de tonga de niantso ny ministra taty hoe tsy mety aminay io fanamboarana ny trano voalohany indrindra le toerana sady tsisy jiro tsisy rano fa faharoa le nanaovanareo an'le matière zany hoe brique tsy masaka no nanganana azy le entreprise tsy mety amiko monsieur le ministre nanoratra nisy colloque moa tany Fort Dauphin niresahako mivantana teo amin'ny président le izy na ny toerana na le fomba fanao ary nalefako any aminy le zavatra le sary de ozy izy hoe tena marina tokoa ty madame député fa tena tsy mahay le entreprise manao azy de andraso ozy izy fa saiko miantso anao ny ministre ny police niantso anahy ministre de aleo ajanontsika aloha le izy de hojerena ny entreprise tokony manao azy hatreo de tsy hitany toy le bureau ny terrain fotinay moa zany propagande zay nataony filoham-pirenena teo amin'io terrain io mihitsy izy niteny hoe atao manara-penitra ty ary efa nivoaka kosa le marché efa nisy olona nahazo azy afa nanantona na le entreprise nahazo azy efa ataoko hoe nanomana fitaovana tokony hanaovana an'izany avy eo koa tonga de janona hatreo le izy de zany rehetrarehetra zany tsy fantatra hoe matoa efa nisy entreprise nahazo azy dikan'izay fa misy vola na petrabola natokana ho an'izany aizary le vola manina ny asa tsy mandeha zany rehetra zany no hitako lesoko amin'le izy izay le teneniko teo hoe netretra hoe tokony havita zavatra le filoham-pirenena fa io tsy fantatra moa zany hoe inona le antony de zao ny toerana misy atsika hiroso ao anatin'ny fifidianana hoe ianao teo amin'izay hoe fifidianana filoham-pirenena zay raha ny zava-misy ny rivotra politika iainantsika amin'izao fotoana zao mety tsy hanakana anao hiroso ve tena adio tokoa ve ny fifidianana raha ny fahitanao azy za moa zany raha amiko manokana ny déclaration officielle zay eritreretina hoe tsy maintsy atao hahafantarana anao hoe tena candidat ianao dia mbola tsy nanao ny olona miara-miasa rehetra sy ny olona pakafy rehetra atreto de efa tsy mahandry hiteny hoe de zahay ianao no arotsakay fa araky ny eritreretra ny zareo ary mitovy amin'izay koa ny eritreretiko hoe de baleo reny no mahita ny marary ny vahoakany ary mahita andreo zavatra anakefatra le teneniko teo ny reny aneny no tena marary amin'izany sady tsy manana tafo ny ankohonana anankiray ny reny no marary tsy misy sakafo ny zanany ny reny no marary mikaroka an'izany ny resaka tsy fahasalamana ny reny mitotatota amin'izany mandeha ady sery fa indrindra le resaka sakafo an'le zanaka ao anaty tokantrano reny manomboka fitondrany an'le zanaka avy any amin'ny voka hatra amin'le fitondrana azy any amin'ny fianarana sy ny fitsaboana de nyreny no hitako sensible be amin'izany fa za zany araky le fantaninao teo hoe manahoana zao matoky ve anao izy fifidianana mangarahara sy weekend rehetra ny mivoaka avy eo raha fa miroso amin'ity fifidianana ty ho hiteo zay satria ianao moa zany tsy maintsy zay lalana andanany maro no andananao fa raha ohatra ka hanapa-kevitra amin'ny tsy maintsy hoe irotsaka amin'izay hoe solotenany reny eto Madagasikara zay fa isika malagasy ve tena efa mametraka n'izany hoe eketsika ny ekeny fiarahamonina eto amintsika ve hoe vehivavy no hitondra ny firenena anisan'ny teraka adihevitra be moa iny vao namoaka n'iny fanambarana iny ianao marina zany fa zao hitanareo raha misy ny tsy manaiky hampitondra teny vehivavy voalohany indrindra de ny any amin'ny faritra atsimo any amin'ny Androy raha za alohan'ny milatsaka tamin'ny 2013 de ankoatra ny olona hafa ny ivelany zay milaza ivelan'ny Madagasikara ivelan'ny fianakaviako ny tiako tenena milaza hoe tsy mifidy vehivavy angeny any amintsika tsy mifidy vehivavy angeny any atsimo ny vadiko koa mbola nanamafy an'izany amiko satria izy avy any atsimo de ozy izy hoe sao de lany vola sy lany fotoana any ianao fa ny any amintsika angeka tsy mifidy vehivavy fa nandresy lahatra azy anatin'ny 3 volana zay roa no mifandresy lahatra hoe aleo manontany hevitrin-dreo ray aman-dreny any amin'ny fotony zay le stratégie nitondrako azy de nanontany ny hevitrin-jareo hoe ahoana ny eritreritra nareo
manaiky ve nareo fa rehefa tsy manaiky nareo ity le document ity antanako ty fa rehefa tsy manaiky nareo de ajanona ty fa rehefa manaiky nareo de andaotsika itsika rehetrarehetra no miaraka manatitra azy de zareo rehetrarehetra mihitsy no nitaky hoe aleo madame député madame CT satria za teo amin'ny congrès de transition tamin'ny 2009 ny asa ifanatomboka atsika aleo tsy ho tapahana aza velanao zahay raha izany araha de mantondrana tongava solo tena isaky ny fokotany de 700 ny vinavinaina tonga ao Atsiombe 9 sy ray alina ny olona tonga tao nanatitra le dossier mbola nanatitra fotsiny an'iny document na élection iny de izany arany amiko amizay zany rehefa faritana le izy rehefa avy eo hoe hoe toetsaina ve le izy fombatsika ve le izy inona nahatongava an'izay amiko le izy resaka politika ihany io afetsena ihany le izy ao anatiny la tena dinina fa tsy resaka hoe nitsika malagasy ray amandreny be dabena amin'iny sud-est iny no efa mangataka ny tenako mihitsy am'izao hoe mirosoanao madame député fa zay manoana anao mba iny satria ny sud-est sy ny sud iny manko no tena eritreretina hoe tsy mifidy vehivavy ary tsy mampitondra teny vehivavy ny ayany rehetra mantsy am'izao raha matosolombavim-bahoaka ny hoe any Tsiombe zay distrikana voafidy anao ohatr'izao zava-misy any toerana maika fa raha Madagasikara mety hoe manahoana ho tratran'ny kerety daholo isika menaka marina zay fomba fijery zay mihitsy no mahatonga ny eritreritra zany satria zao raha za aloha tenako manokana nanoka tamin'ny 2018 efa namolavola nio resaka hoe avotantsika miaraka Madagasikara io efa tany efa le izy zany efa anaty eritreritra efa anaty raha mahita an'le hoe fasahirana an'le vahoaka malagasy anao hoe maninona tsy tokony ho zao ny toerana misy antsika fa maninona atsika ny ivelany maheno any maninona nareo mpanan-karena be nefa ny mponina ao anatinareo mahatra ovaina ho le resaka indraindray atao hoe en voie de développement sous-développé amboamboarina ohatran'izany fa finalité an'le izy de hoe mahantra atsika de maninona no mahantra nefa manan-karena raha tsy teny fotsiny io masoandro io de fa arenantsika mipetraka ny toetany aty amintsika arenantsika ny fa indrindra ny ao ambany tany maninona atsika mbola am'izao toerana zao no mahita an'izay ianao zany de tonga saina de mieritreritra hoe tsy ekena ty ary zay na tonga na nilatsaka ho fidina tany Atsiombe no ny fahitako an'izay tsy fetezana zay na tonga na hirotsaka tany Atsiombe mbola mitovy am'izay koa raha ohatra ka hanao an'izay fanapahan-kevitra zay hoe hirotsaka eo am'izany filoham-pirenena zany de zafady kely de nohony zay antony zay zany no eritreretako hoe ny député koa tsy mpanapa-kevitra zahay zany mbola zarany araka ny teneniko teo alohany teo hoe raha za indépendant de afaka miteny raha tsy indépendant anao tsy afaka miteny mihitsy fa ianao tsy mpanapa-kevitra ary tsy mpikirakira vola ka afaka hanao an'ny développement le distrika misy anao tsy maintsy ny politika ny fanjakana no oentiny manatanteraka ny zavatra rehetra tiany atao amin'ny levely rano 70 araka ny tenen'ny filoham-pirenena iny no tiany ho tanterahana de est-ce que hoe ny vahoaka am'izay zany no mitsara azy am'izao tsika miteny zao fotoana na hitsarana azy zao tsy anjarako za solombavam-bahoaka masikola malino hitsara hoe ina ny vitany ireo fitondrana am'izao io ina tsy ny vitany fa aleo ny vahoaka ho hitsara azy fa raha ianao anao manokana ataoko hoe iterako anao ary isorako anao zay hoe fahazotoanao hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena zay fantatsika nefa ny fa misy mpilalao fototra zay efa ataoko hoe mibahana ny fomba fanaovana politika sy ny fomba fitondrana eto Madagasikara andeha ataoko hoe raha sy tafiditra eo anatin'ilay fiodinana faharoa ianao raha misy le fidinana faharoa
iaraka amin'izany mety ho ataonao satria misy koa mantsy mieritreritra an'izao hoe milatsaka daholo ny olona satria te hanana capacité de négociation na toerana rehefa avy eo na ho latsaka ho fidiana rehefa avy eo na fantanareo aty sy tena mety hanana ny licence izy andehananao lany mbola vonona ve anao no anoana n'izao fitondrano zao ohatra n'ilay efa nataonao teo aloana de nilatsaka indépendance sa hoe ohatrany tsy nafapo de mivadika zavatra hafa ndray raha hoe irotsaka satria mbola tsy mbola veriko ndray fa za mbola tsy nanao déclaration irotsaka fa raha hoe irotsaka tsy ho ao anatin'ny eritreritako mihitsy zany hoe mitsapatsapa satria mety hoe tokony azo toerana satria raha ny toerana membre ny gouvernement sy ny députation aleoko ihany apetraka eto amin'ny député satria manana ny ino moa ty teny horesahako manana ny fitakina tokony hotakiko fa rehefa membre gouvernement ianao misy olona nge be resaka izy taty fa rehefa nitafitra ao anaty membre gouvernement izy de manginy izany hoe tsy maintsy manaraka an'le politika le filoham-pirenena zay mipetraka eo donc tsy zay zany le izy raha ohatra ka hisy zay faharoa manaraka an'izay hoe mety hoe anoana aniza raha ohatra ka tsy tafakatrany amin'ny deuxième tour mino fa mbola tsy fotoana le fanontaniana zao rehefa tonga ny fotoana hoe anaovana azy déclaration zay amin'ny fotoana an'izay any angambany no tsy maintsy mbola iresaka atsika amin'ny ankapobeny zany ianao manaona ny fahitanao hoe mety isy korotana ve ny fifidianana hitranga eto amintsika raha amin'izao hoe volana jolay izao no jerena ny zava-misy eto amin'ny firenena voalohany indrindra raha amiko manokana de za tsy mba maniry an'izany aby isy korotana zany zay mahatonga na tsy tafiditra foana amina ataoko hoe mpanohitra na tamin'ny fitondrana teo taloha na fitondrana zao tsy mety amiko ny hoe manohitra fanjakana zay mijoro satria amiko rehefa hoe io no eo de aleo izy mena fotoana malalaka atanteraka ny programme anasany zany hoe raha ohatra ka hoe hisy korontana zany tsy saiko aloha tsy manaiky an'izany ny antony de hoe efa fragile na hoe malemy ny vahoaka malagasy efa tsy afaka manao an'izany tsony fa faharoa manaraka an'izany eto ankilan'izany mahita ny fandehan-javatra zay mivoaka sanandro ohatrany hoe vao mahay mandrangitra olona eo zany no tsy tiako hisariana ny sainy le eo amin'le fitondrana hoe mba tokony mba hoe ny aty amin'ny mpanohitra no tokony avelan'ny zareo hanakorontana-javatra raha ohatra hanakorontana fa tsy zareo ao anatiny indray no lasa manakorontana fomba fijery amin'ny ankapobeny de ohatrany hoe ny ao no manakorontana ohatra fotsiny zao tsika raha tsy teny amin'le resaka nationalité ny filoham-pirenena naturalisé frantsay izy de zany resaka mandeha nangataka izy ho frantsay tamin'ny fotoanandro ny tetezamita zay eo izy mitondra mitantana ny firenena malagasy no nangataka nationalité na vahiny de zay ny resaka mandeha ary nisy ny taratasy manamporofo an'izany mandeha ny zavatra tokony nataon'ny filoham-pirenena asangambany raha mba izay no zavatra horesany amin'ny alahady zao satria nahita tany amin'ny compte Facebook ny hoe iresaka amin'ny vahoaka malagasy izy amin'ny alahady engany ka izay no azavainy satria raha tena marina be da be ny membre ny gouvernement na mpiara-miasa amin'ny président no samy manana versione hitanareo reny zany manakorotana reny ny amiko tokony tsy samy hiteny ny zavatra satria le izy ange tsy resaka raha-pirenena tsy resaka fitantanam-panjakana fa resaka hoe ny filoham-pirenena azy ataoko hoe zany zom-pirenena malagasy na frantsay zany de azy sy ny fianakaviany zany hoe tsy tokony olona hafa ny ho anazava amin'ny toerana izy ny tokony manome adidiny ary adidiny vahoaka malagasy no tokony haheno an'izany fanazavana vantana avy amin'ny filoham-pirenena zany raha ny fomba fijerinao manokana ao anatin'in'ilay hoe ohatra fotsiny anankiray le nteneniko teo fa ny ataoko hoe ny fomba fijerinao manokana mampitarika politika anao referiko hoe amin'ny mahaozy ianao hoe tany amin'ny voalohany hoe fitiavan-tanindrazana ny tokony hitondrana ny firenena fa tsy amin'ny resaka vola
ahoana ny fahitanao an'ilay fomba fijerinao an'ilay hoe filoham-pirenena lasa manana andeha ataoko hoe nationalité anankiroa tena tokony ho azo atao ve zany eto amin'ny Madagasikara indrindrandrindra ataoko hoe isan'ny andeha ataoko hoe manahirana ny olona koa le nationalité ny fanjanahana teo aloha ihany ahoana ny fijerinao an'le satria be dia be ny ataoko hoe olona zay ataoko hoe ny fianakaviana na taranaka zay ataoko hoe tena ny tantiny tsy erany aina nandritra ny fanjanahantany ahoana ny fijerinao an'izay za aloha vao naheno an'iny ary vao nahita an'iny dia ohatrany hoe sadaikatra zany ohatrany hoe taitra hoe mahita hoe filoham-pirenena ary vao may nahataitra na koa le izy hoe ao anatiny izy mitantana amin'ny firenena no mangataka an'le nationalité na firenena hafa indrindra hoe la France taitra na za tsy afeniko zany fa za mivantana be rehefa miresaka taitra be nahita an'iny satria ny fangatahanao an'izany nationalité na firenena hafa fa indrindra la France zany raha hoe ho filoham-pirenena anao hitantana Madagasikara dikan'izay manana filoham-pirenena hafa ianao ary eto zany tsika tsy miresaka amin'ny hoe mahamalagasy azy iny tsy azo diskitena hoe malagasy izy raha mikorinao aminy dia malagasy raha na malagasy tsy any no zavatra resahana eto fa hoe le mahafrantsay azy faharoa manaraka an'izay raha ohatra koa izy double nationalité zany hoe double nationalité ianao raha hoe zay le inao moa ty filiation par filiation le tenena hoe avy any amin'ny ray aman-drenao avy any amin'ny vadinao avy any amin'ny olona hafa nazahoanao an'le mahafrantsay ianao manana double nationalité tsy miala aminao ny mahamalagasy anao fa ty anankiray ity ianao mihitsy efa ataoko hoe majeur anao mangataka zay ny article 42 mangataka ianao dikan'izay conscient ianao zavatra angatahanao satria manana fepetrany koa nge le firenena anankiray angatahanao raha mijerinareo fepetrany azahoana nationalité any amin'ny France dia mipetraka eo daholo dia satria ianao tsy maintsy miaro ny tombotsoan'ny la France zay zava-dehibe ao anatiny ka raha ohatra izy ary mianina ianao rehefa manana zany mahazo an'izany nationalité zany ka matoa anao zany mahazo nationalité frantsay tsy afaka hiaro tsony ianao ny tombotsoan'ny malagasy eo ny ohatrany hoe taitra fa zany zavatra zany dia aleoko mbola mangataka ihany eto hoe aleoko ny filoham-pirenena mihitsy ny manazava satria tsaratsara kokoa raha izy manazava manana droit hafantatra ny vahoaka malagasy efa matrapatrana ny fandarana sady isika Andriamatoa Andriamorany Anarjaona sy Ramatoa Masikola Mali ina no mety afatra farany amezanao an'izao fandarantsika androany izao voalohany moa zany dia misaotra anareo nanasa ny tenako eto amin'ny sioka sy ny fandaharana politisy tsara be le izy afahana miresaka za zany dia metraka fotsiny misy message tiako atao hoe indrindrandrindra amin'le hoe ho fanakorontanana be da be ny fanakorontanana mety hisy zay mbola averiko lasa ohatrany ny ao anatiny indray no lasa manakorontana tsy dia tsara le izy satria efa marefo dia marefo ny fiainan'ny vahoaka malagasy dia tokony aleo ara tsy miteny aleo mihitsy ny tsy miteny toy izay miteny anao nefa ohatrany hoe mandrangitra olona misy fihetsika na fomba fiteny ara ohatrany hoe fandrangitana no miseho dia zay zavatra zay tokony tsy ataontsika satria tokony gardentsika foana zany maha inao moa ty maha malagasy tsika moa voafaritra amin'le hoe fihavanana zay dia tokony ho gardentsika foana zay fa ny aty amin'ny inao moa ty ny aty amin'le resaka fikirakirana amin'ny fifidianana moa zany enganie ka tokony hisy fifidianana tokony amin'ity taona ty ary fifidianana hoekentsika rehetra no tokony ho tanterahana zay ny anantanjona satria raha mbola hoe hiditra amin'izany transition tsika nefa nandalo transition 5 ans nataontsika mandaha anankiray zay tsy tokony ho atao ka raha mbola hiditra amin'izany transition zany tsika ataoko angambany tsy sosokevitra zay ny tsaratsara kokoa fotsiny dia aleo andao ifampiresaka andao ifampiantso alohan'ny fandehanan'le fifidianana
zay ngavany de misaotra indrindra antsika rehetra misaotra ny anatokantrano zay mihaino an'izao fandarana zao de misaotranao ramatoa masoko lamalia miarahany tafatafata aminay teto amin'ny sioka ankasitrana ihany koa isika rehetra tany atokantrano nanaraka hatramin'ny farany izao fandarana politisy izao ankasitrana ireo teknisiana marobe ny kirakira ny lafiny ara teknika veloma toko veloma